Misy mitovy aminavy ianareo hoe isan'ny zavatra tena nanamarika anareo taminareo vao nanomboka nianatra teny anglisy tamin'izany fotoana izany reto fehezanteny anankiroa reto. Le voalohany dia hoe io misoratra io. Dia mazava ho azy ilay fomba mahaliana azy izay tsy hita izay maharatsy azy hoe io misoratra io koa. Tsy fantatra ihany koa nareo raha mbola mitovy amiko amin'ity manaraka ity hoe rehefa misy sendra manontany ilay fanontaniana ilay Hi, how are you? Na ataoko hoe tompon-teny io na mpampianatra tamin'izany fotoana izany na ampy samy mpinamana malagasy mba te hiteny teny anglisy eny dia tena ny valiteny noteneniko tamin'izany fotoana izany dia io valiteny io foana. Izay foana. Taty aoriana nefa rehefa hoe nitombo ny fifaneraserako tamin'ny olona tompon-teny, izany hoe olona miteny anglisy sy ny fijereko an'ireny horonan-tsary ireny dia tena nianatra hoe be dia be kay ilay fomba azontsika mahaliana anazy. Dia izay no ifampizarantsika anatin'ity horonan-tsary androany ity. Fomba folo no mihoatra azontsika hamaliana io fanontaniana anankiray io. Alohany no izantsika na sy izarako an'ilay anankifolo dia tena manasa anareo izara an'ity horonan-tsary ity ho an'ny namanao satria sao dia mba isan'ilay mitovy amintsika taloha zareo mbola tsy mahay mamaly an'io ankoatran'ilay fine thank you sa tena hoe mety asony hafa reto ilay fianarana teny anglisy andahoza reny fa tsy tazoma ao an-tena rery. Tiako fantatrareo aloha fa amin'ity horonan-tsary androany ity dia tena hoe hifantoka amin'ny fomba mahaliana Amerikanina an'io fanontaniana itsika. Isan'ny nahagagana voalohany dia rehefa mihaona amin'izareo, mihaona amin'ny Amerikanina indraindray ohatran'ny hoe tafeona aminazy eny an-dalana na ohatran'ny hoe tafeona aminazy amin'ny ohatra andeha hanam-piasana ianao dia sendra mihaona amina olona tsy voatery fantatrao fa ohatran'ny hoe olona anatin'ilay toeram-piasana dia manontany an'io zavatra io izy. Io zany asa taikatra be hoe andeha hiteny avy eo hoe tsy nahita tola tamin'ny ala satria somary nisotro kafe be loatra. Tsy haiko raha azonareo tiako tenena hoe andeha hitantara fiainana zavatra lava be eo. Raha misy manontany izay fanontaniana izay zany ianao sady miarabanao ilay olona dia reto misy karazana valiteny azonao tenenina azy miankina amin'ireto zavatra ho teneniko manaraka reto. No mahazatra antsika dia I'm fine thanks, na hoe fine thanks, na hoe I'm well thanks, na hoe I'm great thanks, na hoe great thank you, na hoe I'm good thank you, na hoe I'm good thanks. Miankina amin'izay fomba itenenanao azy eo fa ireo ny zavatra efa mahazatra antsika. Inona mety mahasamihafa an'ireo raha fantatrareo? Tsotra be mahasamihafa azy mandeha atanatohatra ilay izy, izany hoe ny grady raha ohatra izay ny fomba azotsika azy haingana no mahasamihafa azy. Maivana kokoa raha ohatra ianao izany miteny hoe I'm fine thanks. Ohatran'ny hoe bof hoe tsy hoe wow faly be na hoe tena misy zavatra manokana be tena mampangitakitaka anao amin'ny fiainana fa hoe ok ça va tsy ça va ohatran'ny hoe ohatran'izay mitsiny hoe ça va ohatran'izay zany le sentiment na hoe fihetsepon'ilay olona amin'ny tena le fine thanks. Fomba efa mahazatra antsika ihany koa ity faharoa ity azontsika mahaliana anazy dia hoe good thanks, I'm good thank you. Izany hoe salama tsara miakatra tanatory tsika teo le niteneniko teo voalohany hoe fine thanks ny aty ambany indrindra aty ohatran'ny hoe bof fa tsy hoe marary ianao akory fa tsy hoe mangitakitaka be misy zavatra manokana mahafaly anao izay le fine aty ambanimbany aty avy eo miakatra kely ao anatin'ilay atanatohatra izay eto ny good izany hoe tsara fa misaotra good thank you. Dia manaraka an'izay ambony amin'ilay atanatohatra ny great hoe great thank you. I'm great, thank you. Raha ohatra ianao zany ny manapa-kevitra ny ampiasan'iny anankiray farany iny dia azonao atao ny manampy fanazavana kely hoe inona mahatonga anao miteny hoe tena ça va be, tena hoe great marina. Ankoatran'efa iarahantsika mahafantatra teo dia reto koa mino fa betsaka amintsika ny mahafantatra azy. How you doing? Not bad. I'm not bad. Tsy fantatro raha nisy tsikaritra nareo tamin'ilay fomba famaliko an'ilay fanontaniana teo mitovy ihany ilay valiteny fa niova ilay lanto-peo. Mitovy amintsika malagasy ihany hoe rehefa mamaly fanontaniana tsika dia miova arakaraka ny fihetseham-pontsika mandritry ny fotoana iny no hamalitsika ilay fanontaniana. Andrasany hoe kely vetivety not bad. I'm not bad. Ty anankiray manaraka ity dia tena hoe mitovy dika ny teny amin'ilay vao teo fa izany hoe avelako fotsiny hoe ilay olona tompo-teny Amerikanina mihitsy no andeha hizara izy amintsika ahafahantsika maheno indray ohatran'ny ahoana kosa rehefa Amerikanina no miteny anazy. Namako be ity vehivavy anankiray ity rotsaka sitrapo tetỳ Madagasikara izy nandritra ny efa taona izay fa vokatry ny corona moa dia voatery nody tany Amerika. Linette no anarany. You know what? I'm good.
Entiko hisariana sainareo kely fotsiny antsika ry malagasy rehefa le manontany hoe inona vaovao dia matetika tsika miteny foana hoe tsisy. Indraindray mety hoe misy vaovao fa raha ohatra olona tsy namantsika be na olona sendra hitantsika eny an-dalana ohatrany hoe olona ohatrany hoe connaissance olona fantatra fotsiny fa tsy namanao be tsy andeha andalo lery tsika hitantara amin'ny fiainantsika rehetrarehetra aminazy. Ohatran'izay ihany koa ny Amerikana zany hoe fahalalam-pomba fotsiny ihany le izy indraindray zay mahatonga andreo hoe rehefa misy manontany hoe hi how are you dia tsy voatery ianao andeha hijanona hoe hitantara amin'ny fiainanao rehetrarehetra hoe anjanako manao an'izao za dia tena mirehare be mihitsy ny amin'ny zokiko vavy satria tsy haiko raha azonareo tiako teneniny fa mijanona eo amin'ny fahalalam-pomba le izy dia fomba amaliana azy dia tena fohy dia fohy. Tia manaraka tia indray tsy mijanona amin'ilay hoe fahalalam-pomba fotsiny fa tena hoe olona fantatrareo manokana mihitsy ohatra hoe namanareo akaiky na ohatra fianakaviana akaiky dia ohatran'izao ny azonareo amaliana azy. I'm not so good. Not good. I'm not good. Satria amin'ny ankapobeny tokony hoe valiteny ho an'ny olona tena akaiky anareo tena fantatrareo ohatra hoe namana na fianakaviana io anankiray io dikan'izany zany tokony hazavainareo hoe inona ny mahatonga anareo ilay tsy dia tena ao tsara izay mantsy ny tena dikan'io misy zavatra ratsy ohatra mandalo amin'ny fiainanareo zany hoe tsy sava tsara zany nareo dia io ny karazana valiteny tenenareo dia tokony omenareo fanampanazavana ilay olona ohatra anankiray zao tia hoe not so good I broke up with my boyfriend. Tia anankiray tia indray nothing much just chilling. Raha jerena amin'ny fomba famalitsika malagasy zao io dia tena mifanakaiky be amin'ilay hoe tsy dia misy kia zao fotsiny same old same old. Tia anankiray tia indray mitovy amin'ilay fomba famalitsika hoe mialo tsy miova kia mialo tsy miova amin'ny ankapobeny safidiana ampiasaina io fiteny anankiray io rehefa hoe tsy dia tena misy raha loatra amin'ny fiainanao ohatrany hoe somary misennuyer ianao I can't complain. Tia valiteny anankiray tia indray teneninao rehefa hoe misy zavatra tianao hitarainana ohatrany hoe misy zavatra manokana mitranga amin'ny fiainanao tianao hitarainana nefa misafidy manokana ianao tsy hitaraina momba ny zavatra iny. Izany hoe raha misy zany ny olona misafidy an'io valim-panontaniana anankiray io rehefa manontany fanontaniana dia tonga dia efa fantatrao na dia tsy miteny ary izy hoe inona ny olana sedrainy fa tonga dia efa fantatrao hoe misy zavatra tsy manjary amin'ny fiainana manokana amin'izao fotoana izao. I've been better. Been better. Things could be better. Reto valim-panontaniana reto indray valim-panontaniana valianao rehefa misy zavatra ratsy tsy mitranga amin'ny fiainanao ka fampiresaka amin'ny olona akaiky anao ianao zany hoe raha olona tsy akaiky zany tsy azonao ampiasaina an'io valim-panontaniana io tsy maintsy hoe namana akaiky na fianakaviana ohatra izay vao mampiasa an'ireo ianao. Tokony ho toy an'ilay firesaka reo avy eo dia manontany izy hoe fa maninona ianao. Amehezako an'ity fomba anankiray fa malinana iny fanontaniana iny zany raha ohatra ka tsy fantatrao ilay olona tsy te anontany tsy te hitantara be zavatra eo ianao fa mba hoe te ahalala fomba fotsiny dia azonao atao tsara mihitsy ny mamaly an'iny fanontaniana iny amin'iny fanontaniana iny ihany. Zany hoe raha manontany izy hoe hi how are you afaka mamaly ianao hoe hi how are you. Be dia be zany tranga hoe io valim-panontaniana io ihany no havaly amin'ny fanontaniana iny tsisy toy antsony ilay resaka fa samy miala. Indraindray zany ny teny hoe hi how are you na hoe how are you ohatrany hoe fomba anankiray fiarabana ilay olona. Izany hoe raha ohatra zany ilay olona manontany hoe hi how are you afaka mamaly tsara mihitsy ianao hoe how are you ohatra. Alohan'ny amaranako an'ity fizaranandro an'ity sy alohan'ilay bonus manaraka ho avy eo dia tiako ho fantatrareo aloha hoe tsy voatery ilay hoe how are you na hoe how are you doing tsy voatery izy roa ireo foana no fomba anontaniana io fanontaniana io fa misy karazany hafa ihany koa dia avelako ilinette no andeha hiteny azy amin'ny fomba fitenin-jareo azy any Amerikana. What's good with you? Eto amin'ity manaraka ity indray raha ohatra ianao andeha hamaly ilay fanontaniana napetraka ilay olona taminao manontany hoe ary ianao mba manahoana ohatrohatran'izay zany ty fanontaniana ty anontaniana dia reto misy karazana mety ho rentsika azagaga nareo raha ohatra hoe mety tsy le and you na hoe le faharoa how about you azagaga nareo raha ohatra ka tsy voatery ireo roa ireo no renareo fa misy zao variante misy zao karazany vaovao sahady efa reko ny teneny linette teo andrasany alefako anareo hoe And you? How have you been lately? Inoko fa samy mianatra fomba vaovao na ataoko hoe nanamafy ny fomba famaliana ny fanontaniana daholo tsika rehetrarehetra ankoatran'ilay hoe fine thank you. Raha ohatra ka ny zavatra tsapanao hoe mbola tokony azontsika hamaliana an'iny fanontaniana iny adiniko dia tena aza misalasala mihitsy manoratra an'izany eo amin'ny commentaire eo ambany mba ahafahantsika rehetrarehetra mianatra satria tadio fa ty fizarana ity dia tena hoe fomba anankiray entiko hizarana an'izay zavatra haiko fotsiny ihany
tsy midika akory zany hoe zany tena manam-pahaizana indrindra. Fifambozarana le izy dia isika rehetra no miara-mianatra anglisy. Ho famarana antsika ny androany dia avelako Linette le namako Amerikana teo no amarana anazy, amarana le fanontaniako dia avelako mihitsy izy amaly azy amin'ny maha-Amerikana azy dia izany hoe ezahako ihany koa tsy asiana sous-titre fa na iniko mihitsy moa zany tsy asiana sous-titre eo ambany mba ahafahantsika rehetrarehetra miezaka mizatra tsikelikely amin'le fandrenesana an'le accent Amerikana any Linette. Hi, how are you? I'm fine. What's good with you? I've heard you had some amazing things happening right now, so fill me in. I'm doing real good. In fact, I'm great actually. Andahoana isika rehetrarehetra noratra eo ambany eo amin'ny commentaire izay zavatra reninao nytenen'ny Linette teo, aza menatra, aza matahotra, aza kivy raha ohatra mahatsapa ianao hoe tsy azonao zato isan-jato ny tenenina, aza menatra ihany koa raha tena tsapanao hoe tena tsisy azonao mihitsy fa soraty arak'izay nandrenesanao azy. Izay ny tandrontsika eto hoe mifampianatra ary mianatra mizatra tsikelikely an'ilay teny anglisy. Izay fa amin'ny herinandro ohatran'izao indray tsika no mihaona amin'ny fifamizarana manaraka dia ampitiavana be.